Mbola faly miarabanao hatrany manaraka ny météo ranomasina mbola mahery hatrany zany ny ranomasina amin'ny ankapobeny ao any morontsiraka atsimo sy ny any amin'ny morontsiraka atsinanany Anosy iray manontolo iny vokatrizay zany dia mbola manankery hatrany ireo fampitandremana filazana mahakasika an'ilay avina onja amin'ny morontsiraka voalaza teo aloha ireo zany koa iangaviana ny mpampiasa ranomasina hitandrina ary koa anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana amin'ny androny androany ka hatramin'ny rapisy moa zany ho an'ny morontsiraka tsy mininosy fa ny any amin'ny etapany avaratra atsinanana kosa indray dia mbola manankery zay hatrany amin'ny alarobia any hoany zany ny rahana hatrany eto amin'ny météo Madagasikara moa zany ny mety ho fivoaran'izay ary sabaka ihany koa zany ny météo ao anatin'izay raha ny aty an-tanety kosa indray atao anatin'ity herinandro ity aloha zany dia mahazo vahana tanteraka zany zao ny tsiokana alizay izay mampidina ny maripana mampisy ihany koa ny herik'andro any avoatany ary ny orana ho an'ny morontsiraka ny atsinanany Madagasikara iny ilany andrefana saika maina ny andro amin'ny ankapobeny zany raha ny anatin'ny telo andro dia mbola ao anatin'izay tanteraka moa zany tsika mazava ho azy ary toy izao ny toetrandrontsika mifanaraka an'izay atao anatin'ny telo andro avy ary raha ny pitso vao maraina dia manorana malefaka miatoato hatrany zany morontsiraka atsinanany Anosy iray manontolo mandraona mety arahina elika izay eo ny ilany atsinanany avoatany iray manontolo ny ilany andrefana kosa maina tanteraka ny andro ny pitso tolakandro dia saika tsy dia misy fiovana firy fa mitovitovy amin'izay hatrany manorana malefaka ho ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary koa ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny morontsiraka ny Taolagnaro arahina herika hatrany izay eo ny ilany atsinanany faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry ny Laotra Mangoro any mandraona ny andro ny ilany atsinanany Analamanga Vakinakaratra Amoronmania mandraona mitsitokotoko kosa ny any amin'ny faritry ny Vadivavy fito finany sy ny any amin'ny ilany atsinanany Otomatsiatra iny fa ny ariva mety misy hatrany aloha zany herika ao ny ilany atsinanany Otomatsiatra sy ny ilany atsinanany Iorombeany ny ilany andrefana maina hatrany ny andro raha ny maripana voavinavina ho an'izay rapitso izay dia eo amin'ny fito degré ny ambany indrindra ny Vakinakaratra 20 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny avoatany ny ambony indrindra ny any amin'ny morontsiraka atsinanany Anosy kosa indray dia any amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ambony indrindra voavinavina any Taolagnaro moa zany misy an'izay 2 degré celsius zay ny ilany andrefan'ny Anosy kosa tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny 7 degré ny maripana ambony indrindra voavinavina any atsimo andrefa ary mahatratra hatrany amin'ny 2 degré kosa ny any amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Anosy iny zany ho an'ny andro ny alarobia dia saika mbola mitovy amin'izay hatrany aloha zany toetrandrontsika manorana malefaka miatoato ny morontsiraka atsinanany Anosy mandraona mety arahina herika zay eo ny ilany atsinanany Anosy ary mibalika tanteraka moa zany ny masoandro any amin'ny ilany andrefana fa ny any amin'ny terony atsimo Nosy no somary mandraondraona ihany ny andro any tapakandro ariva izay mety misy tandrivindraona mitsitokotoko ao anatin'izay ho any faritra Androy ny maripana voavinavina amin'izay alarobia zay tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny zany ny maripana amin'ny aty avoatany midina hatrany amin'ny 20 degré moa zany ny maripana voavinavina any amin'ny faritry ny Otomatsiatra ny morontsiraka atsinanana ihany koa dia misy fidinana izay maripana ambony indrindra zay satria dia misy mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny any mananjara ihany zany amin'izay andro ny alarobia izay ny ilany andrefana tsy misy fiovana firy raha ny andro ny alakamisy amaranantsika azy dia mbola saika mahazo vahana hatrany aloha zany ny ala izay dia mitohy hatrany ny orana ho an'ny ilany atsinanany Anosy izay arahana herika hatrany zay ho an'ny ilany atsinanany avoatany mandraona ihany koa ny andro any tapany atsimony Anosy iny zany hoe ny any amin'ny faritry ny Anosy sy ny any amin'ny tapany atsimony faritry ny atsimo andrefana izay mety misy hatrany ihany koa ny tandrivindraona mitsitokotoko ao anatin'izay ny ambony balika tanteraka ny masoandro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay tsy dia misy fiovana firy raha ho an'ny avoatany 20 degré ny ambony indrindra ny morontsiraka atsinanany Anosy ihany koa torak'izay fa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana zany no misy fiakarana kely izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Anosy ihany koa no atsapana an'izay fiakarana maripana ambony indrindra zay satria dia misy hatrany amin'ny 3 degré celsius ny voavinavina amin'ireo faritra avaratra andrefan'ny Anosy ireo izay ny météo tsika mandritra ny telo andro manasanao hatrany ianaraka izany veloma tokoa.